avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manoltranao vaovao. Salamat tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Manoltranao ny vaovao. Boisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manoltranao ny vaovao. Fampiasam-bola midona amin'ny rindrina no ataon'ny fitondrana manoloana ny fanamboarana ny teleférika eto Antananarivo i Roland Ratsiraka. Tsy amahaolana fa rendrarendra fotsiny ity fotodrafitrasa natsangana tamin'ny trosa ity. Tsy mbola vaovao mandraka androany ny olona ny tsy ampiariana lavanilina amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Anatin'ny fahasairanana vokatra izany ireo mpamboly anetsiny manerana ny Madagasikara. Ny vidin'ny lavanilina izay mitotongana. Efa manomboka hita eto amintsika ny poule d'ornement izay akoho miavaka sy tsara tarehy avy any Eropa. Manomboka amin'ny iray hetsy ka hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny vidin'ny zanany. Ny trangana tondra-dranomahery vaika nahafatesan'olona hatrany amin'ny 50 tany Texas, États-Unis. Voatsikeran'ny manam-pahefana mafy ny sampandraramisana ny famantarana ny toetrandro nasionaly no tsy fahampin'ny vaovao feno nomeny izy ireo nahafahana ny homana melo. Ny antsipriandreo no entina amintsika ato anatin'ny fahampahalalam-baovao. Manatatra ny araba tompoko lasy tompoko vavy manaraka ny fahampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity hariva ity. Asainay ampanajanianao anaraka ny fahampahalalam-baovao hatramin'ny afarany. Fampiasam-bola midona amin'ny rindrina ny ataon'ny fitondrana manoloana ny fanamboarana ny teleférika eto Antananarivo ny namboarin'Andriamatoa Roland Ratsiraka. Raha hazavana ara-teknika ny kajikajy ahafahan'ny fotodrafitrasa natsangana tamin'ny trosa ity dia tsy averim-bola no sady tsy amaha ny fitohanana ny fiara araka ny adradradradrainy ny mpitondra. Andeha rahantsika ilay tsiporiam-baovao mahakasika izay. Efa miemitra lava ny daty napetraka ampandehanana ny teleférika no misy antsika ankehitriny. Saingy mbola tsy mandeha izany hatramin'izao. Miemitra lava ary tsy fantatra ny tena fiam-potoana amin'ny tanana ny asa manoloana ny fanomezana daty natao ny andro rajoelona. Fihetsiketsehana ivelany entina ampisehoana ireo vahiny mandalo eto amintsika no betsaka hoy ny fanazavana nentin'ny Roland Ratsiraka. Famodina lefa fotsiny amin'ny 26 juin alefa tao kilalao io oui, 180 millions de dollars arendrina le téléphérique de afapo zareo afapo le ministre namaly anao io de titan'ny Roland Ratsiraka io. Non, investissement midona amin'ny rindrina ianao voilà. Tsisy ilana azy. Raha ohatra ka anao investissement eto amin'ny capitale eto de raha olona misaina de rano. Le infrastructure tsy mandeha milohany fa tsy eritreretina zany. Allo manao zedo de milalao manao zedo. Mafinaritra iny ka samy rano ihany. Fa le vahoaka tsy andeha eritreretina. Raha ny makasika ny fitakiana ny nosy malagasy bodon'ny frantsay indray. Aleo mihitsy rehefa tsy eo amin'ny fahefana intsony any rajoelona fa olo-kafa no mitondra ny firenena vao atao ny fitakiana hoy ny fanazavana satria efa hita fa tsy ady izao fitondrana izao fa anaiky izay teneny ny frantsay. Vola foana neny ianareo e. Vola foana. Zay mba mila indemnisation alohan'ny anaovana fanapa-kevitra hoe atao ahoana le zay ny henoko mangataka indemnisation Andry Rajoelina sy ny ekipany. Ka nenahy ny hevitray ary nampitainay tamin'ny filoham-pirenena frantsay raha mbola io fitondrana io eo dia ajanona aloha zany il zay parsa zany de manome zay toky fa hiaro an'le firenenany ny fanapa-kevitra n'le fitondrana manaraka. Fa raha mbola ty fitondrana ty na ankaiky ty fitondrana ty dia fangorokarena fanapara-pahefana zany no ainy atao de manao communication lainga. Betsaka ny fanazavana nentin'ny Roland Ratsiraka mahakasika ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahaiza mitantana izao mpitondra misy ankehitriny izao nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety. Mamory vahoaka amin'ny fety sisa no ataon'ny mpitondra hoy izy rehefa tsy mahavany olana. Ivadika lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny fiarina isika. Tsy mbola vaovao mandraka androany ny olany sy ampiarina lavanilina amin'ny faritra maro manerana ny nosy.
Anatin'ny fahasahiranana vokatra izany ireo mpamboly anetsiny manerana ny Madagasikara ny vidin'ny lavanilina izay mitotongana ny vidy manoloana ny vidim-piainana izay midangana eto amintsika. Eo anatrehan'izany miantso ny fanjakana ametraka ho laharam-pahamehana ny famanany olan'ny lavanilina ny loholon'ny Madagasikara raha ny Rina Sidonie andeha rahantsika ny antsipiriam-baovao mahakasika izay entiny onona saina. Mijano kabary-mbola tabatra ny resaka fitsinjaram-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny zava-misy eo amin'ny seha-piariana lavanilina. Ny fanjakana fohy be hatrany no mitratsehatra na efa tsy nahita vahaolana azy atao anatin'izay taona maro izay. Tsy faiza mitantana izay ny mpamboly ny fotony no isany mizaka ny fahasahiranana. Ny vanila no fitopiveloman'ireo tao no niantohana ny zavadrehetra ny fampianarana ny fahasalamana rehetrarehetra tamin'ny fiainana zany dia niantoka atao dolodolo zany ny fiainan'ny mpamboly vanila. Amin'izao io noho ny haratsian'ny vidiny mba tsy ilazana hoe tsisy mpividy dia sahirana ho avy zao ny fampidirana ny zaza hianatra tsoatsy dia eo ny firongotry ny tsy fahasalamana zay hitantsika dia fa maro dia maro ny olona zay tsy mahasafa magnatony dokotera dia manao dokotera tena ny any an-tranony any dia matimaty fahatany satria tsy manambola. Ka tegna fadiranovana mihitsy zany ny vahoaka amin'izao io raha hivolagna atsika fa hoe ny vahompamboly lavany dia mbola tsy niaigny fahasahiranana ohatran'izay iainana amin'izao io. Volo fanondrana hafantarana ny Madagasikara maneran-tany ny lavanilina ka tsy tokony ho potehana tahaka izao raha ny fanazavana hatrany. Antsoavy ho an'ny fitondram-panjakana mba hataovy laharam-pahamehana ohatran'ny laharam-pahamehana rehetra ny fitsinjovana ny vidin'ny lavany. Ary ohatran'ny fitsinjovana vidin'ny lavany zany dia mahakasiky ny ataontsika hoe calendrier fividianana anazy io dia mitaraigna zany ny vahoaka fa le calendrier izay hividianana anaovana tsenan'ny vanila dia tsy mifanaraka amin'ny zava-misy agny an-toerana angy. Ka saingy marobe zany le vanilan'olona lo eo am-potony eo noho n'izay tsena zany tsy mifanaraka amin'ny fatohizan'ny lavany agny fotony agny. Tokony ainga eny fotony ny fanapa-kevitra momba ny seha-piariana lavanilina ho hiatran'ny fanazavana. Ny tatsam-pamboly no mahafantatra ny mahamatoa ny lavanilina fa tsy ny tompona andraikitra ambony latabatra. Ny tsy fampiarana ny fitsinjaram-pahefana no isan'ny fototra olana amin'ity seha-piariana lavanilina ity hoy raha ny Rina Sidonie lolin'ny Madagasikara lany tamin'ny antoko malagasy miaramiainga. Lafim-baovao mahakasika ny fiompiana nankatoavy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny HCC ilay tolo-talàna hanamafisana ny ady amin'ny alatromby lany teny anivo ny antenimera rotota. Araka ity lalana ity iaran'ny sazy avokoa ireo voamarina fadalo ambony latabatra toy ny olomboafidy sy olomboatendry rehetra manomboka any amin'ny sefokotany ny mpitsara ny mpitandro ny filaminana sy ny sisa na nandray anjara mivantana na ankolaka izany. Fanagadrana sy sazy anterivozina mandra-pahafaty mandritra ny 12 na mandritra ny 12 taona farafahakeliny miampy sesitany 12 taona ivelan'ny afaritany misy azy no isan'ny sazy ireo mpangalatra omby ao anatin'izany. Andrasana arak'izany izay ho finiavana sy fampiarana ity lalana ity tsy janona ho kabary ambony latabatra toy ny mahazatra eto amin'ny firenena. Fa ny tsy fahampin'ny fotodrafitrasa sy ny hoenti-manana ho anisan'ny mampiandanja ireo teknisianina malagasy amin'izao fotoana izao hoy nambaran'ny mpahay fiarahamonina. Lasa manimba ny toe-tsain'izy ireo anefa izany ka aleo ny misafidy lalana hafa. Mila ampitomboina ny hoenti-manana ho an'ny fikarohana ahafahantsika mivelatra ho hiatrany ny fanazavana nentin'ny mpahay fiarahamonina manoloana izany. Tsy ampy ny fanomezan-danja ny teknisianina malagasy eto amintsika ho ny mpahay fiarahamonina ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa ny tsy fahampian'ny fitaovana ny tsy fisian'ny hoenti-manana ireo no anisan'ny mahatonga izany tsy omena asina ny fahaizana sy ny zava-bitaka aleon'ireo manam-pahaizana malagasy mifantoka amin'ny fitadiavam-bola izay azahoana tombontsoa. Amin'ny fijery koa sy tena tsy ampy ny fanomezan-danja ny teknisianina malagasy eto Madagasikara dia hita hoe tsy ampy ny fikarohana ny hoenti-manana atolotra ho an'ny fikarohana zany nefa n'izany teknisianina zany dia mila maharaka ny teknôlôjia. Tsy ampy fotsiny zany hoe voaka teknisianina izy dia mahay izy io dia hainy ny zavatra iny fa mivoatra be ny teknôlôjia amin'ny sehatra samihafa ohatrany hoe ny
ny serasera ohatra ny famokarana zavatra samihafa dia hita hoe ambany dia ambany zany a ny oety manana ny vola na ny loharano oetintsika atokatsika malagasy zany amin'io resaka fikaroana io amin'izao fotoana izao a lasa tsy le lafiny teknika zany hoe le hay tao le hay raha le fahaiza manao no indraindrainy fa indraindray zany a le olombelona sy ny lafiny politika dia raha vao miditra nefa ny politika dia lasa bakion'iny ny lafiny teknika tsy mandeha amin'izay loana le izy mila ampitomboina ny oety manana ho an'ny fikarohana ahafahantsika mirehare fa misy ny manampaizana malagasy ary mahavita zavatra manaraka ho azy ny fanomezan-kasina azy ireo ampitomboly le vola ao amin'ny ny oety manana ao amin'ny budget pirenena ao amin'ny tsoka hoe fandaminam-bola pirenena ampitomboy ny oety manana aloha ny fikarohana sy ny sisa amin'izay tsika mba manana fikarohana malagasy a dia amin'izay tsika manana malagasy a rehareny amin'ny resaka fahaiza-manao sy ny teknôlôjia sy ny teknika malagasy zay ny anankiray dia ny faharoa dia hoe amena asina reny teknisiana reny a amin'ny mahateknika azy tsy jerena tavan'olona tsy jerena hoe avaiza tsy jerena hoe avanisa fa rehefa mahavita zavatra izy rehefa nanao zavatra izy dia mena asiny amin'ny tokony ho izy azy anisan'ny manana anjara toerana lehibe eto amin'ny firenena ny teknisiana malagasy izy ireo no mahalala tsara ny fiainana sy ny zava-misy eto Madagasikara fa tsy ireo nafarana avy any ivelany maro tanora manampaizana eto amintsika izay tsy misy aleha raha vao vita ny fianarany ka aleon'izy ireo miala eto an-tanindrazana mila tsaraina ny foto-drafitrasa omena sehatra izy ireo anam-pirofona ny fahaiza-manaony ampandrosoana ny firenena ambony ny tany tsy fananana asa eto Madagasikara raha ny taremarika navokany avy ao anivon'ny Organisation Internationale du Travail antony tsy manana politika mazava momba ny sehatry ny asa ny fitondrana malagasy hoy ny teo anivon'ny randrana sindikaly tsy omena lanja ny mpandrarà eto an-toerana ka voatery mitsoka makany ivelana izy ireo hoy hatrany ny fanazavana Eloi Gabin raha ny antotanisan'ny OIT na ny fikambanana iraisampirenena momba ny asa fitopolo isanjato ny tanora 20 ka hatramin'ny 30 taona eto amintsika dia tsy anasa avokoa raha tsy toerana i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny asa momba ny sosialin'ny mpiasa izany na eo amin'ny lafiny fanohanana ny mpandrarà tompona andraikitra fena amin'ireo tondromena sy taremarika miba ireo ny fitondrana malagasy izay nifandimbo teto amin'ny firenena ny fitondrana ankehitriny raha teo tsy manana politika sy pakiady mazava momba ny asa hoy ny teo anivon'ny randrana sindikaly tsika mijery amin'izao fotoana izao zany hoe le paikady mihitsy zany tsy hananana oentina fanjakana na hoe mety tsy atolony hoe zao ny paikady a satria raha ny fijerytsika amin'izao zany tsy misy mitsita hoe tena vonina hanosika ny sehatra tsy miakina ho an'ny fampandrosoana famoron'asa ve ny fanjakana sy fanjakana zany tsy mamoron'asa tsara fantatra ny rehetrarehetra tsy mamoron'asa ny fanjakana fa ny sehatra tsy miakina no mamoron'asa fa manamora manampy ny sehatra tsy miakina ho amin'ny famoron'asa ny tokony ataon'ny fanjakana mety teniny any amin'ny fanjakana tombony isan'ny orinasa miforona fa ohatra ny lasa ny taratasy fotsiny reny a tsy fantatra inona ny tena antony a mahatonga an'izay a fa mazava hoe ny paikady hita amin'izao aloha zany avoakan'ny fanjakana fa ny misteran'ny asa tsy misy tena mazava mihitsiny zany andraikitry ny fanjakana ny manohana sy manampy ny mpandrarà ka izay no andrasana amin'izy ireo manarak'izay mila mijery akaiky ny sosialin'ny mpiasa ihany koa ny mpitondra miaraka amin'ny mpampiasa arak'izany tokony ampitovy fijery ho fanatsarana ny tontolon'ny asa ny ministera tompony andraikitra ny mpandrarà na ny mpampiasa ary ireo mpiasa voakasika hoy hatrany ny fanazavana dia mametraka zany izy a ny lalàna rehetra ahafahan'ny mpandrarà malagasy a manana tsara n'izay le hoe climat de raffermy moa ny filazany rehetra azy tsy ny anankiray le hoe manohana ny mpandrarà izy ahafahany mpandrarà zany a mba manana zay le fahafahana anankiray zao ohatra hoe mba ahafahana raha indram-bola tsy ny amin'ny banky eto toerana rery ihany fa hatramin'ny mpamasy vola raisam-pirenena dia mazava loatra apetraka ihany koa nefa isy an-daniny a ny mikasika ny hoe ahoana ny fitantanana ny sosialy sy ny mpiasa apetraka mazava ao anatin'io fa tsy hoe karakaraina ny mpandrarà fa nefa ny fepetra mikasika ny sosialy ny mpiasa ao anatin'izay a tsy mandeha araka izay loany fa tokony mazava ihany koa petraka tsara manaraka ny fenitra izay le ho any amin'ny asa mendrika raha ny zava-misy eto amintsika amin'izao miroborobo ny fitsoahan'ny tanora sy ny manam-pahaizana avy eto Madagasikara makany ivelany azo raisina ho pirofo fa manana traikefa isika malagasy fa manam-pirofo sy midika ihany koa fa tsy manome ny filan'ny tanora sy ny mpandrarà eto an-tanindrazana ny fanjakana amin'izao fotoana
ho iatrany ny fanehoan-kevitry ny teo anivon'ny randrana sindikaly. Lafomba mahakasika ny tontolon'ny finoana nanao akanjo mainty androany ireo mpino silamo maneran-tany ho fisaonana sy ho fahatsiarovana any Osain martyra ny fahalalahana sy ny fandriampahalemana ho an'ny teto Andrenivohitra Antananarivo dia be ampilaminana no nentin'izy ireo ho nanamarena izany ho fanairana ny rehetra tsy anaiky ny fanavakavahana sy ny fandikan-dalàna. Olona saina no mitondra ny antsipriany mahakasika izay. Isana namarika ny androandroany ireo mpino silamo teto Madagasikara fahatsiarovana nosainina zafikely ny mpaminany Mohamed maty martyra ny adiny sy ny fahamarinana fandriampahalemana sy ny fitofinjo. Io fahafolon'ny volana Muharram io dia événement universel izy io. Tranganseho tany Karbala izy io. Karbala zany toerana misy anazy dia 100 km miala amin'ny Bagdad renivohitra Irak. Dia io Karbala io zany toerana anankiray izay namaty martyra le olona le mpitarika tolona. Izany hoe raha mahita nareo andreny histoire ny resaka révolution reny dia io no raibe zany révolution mondiale zany. Na mijerytsika ny tantaran'ny Nelson Mandela nakalesona tamin'izany olona zany. Jerytsika tamin'ny andron'ny Gandhi izay nitolona ho an'ny faritra ny Indiana reny dia io lesona nangalan'ny zareo zany. Inona le tolona? Le tolona zany dia tsy inona fa hoe ho an'ny fahafahany zanak'olombelona ny eo amin'ny resaka ara-toekarena, ara-politika, ara-geografika sy ny ara-tantara sy ny zon'olombelona indrindra zany. Zany hoe io olona io zany dia nametraka hoe mila manana ny zay le ataontsika hoe liberté ny olombelona tsirairay avy. Dia io zany no ankalazaina amin'izao. Dia be ampilaminana no nanamarian'izy ireo izany izay nitanterahana tamina toerana maro teto Madagasikara. Teto amin'ny Mosquée Kodja Akorondrano manodidina ny 10 ireo mpino nanatanteraka izay dia be izay hitakina ny fanajana ny zon'olombelona, fanarahan-dalàna sy ny fandriampahalemana. Et il a sacrifié sa vie. Nafohy ny ainy hatramin'ireo vady aman-janany mba ho tsaroany tantara fa eo anatrehin'ny fanaparam-pahefana, fandakan-dalàna sy ny tsirarina. Mila mijoro ary mitraka fa tsy mitazam-potsiny ary na vitsy anisa na miadirery azy eo anatrehin'izay endrika fanaparam-pahefana izay dia mila manao tsi ary izay no afatra ampitainay sy hity maneran-tany androany hoe tsy ekena ny fanaparam-pahefana sy ny tsirarina. Non à l'injustice et non à la tyrannie. Tsy anavahana finoana, fiaviana, loky na satara sosialy izay tolona sy ny fandriampahalemana maneran-tany sy fahamarinana ary fanajana zo izay fandraikitry ny tsirairay ho iatran'ny fanazavana. Ny lafim-baovao mahakasika ny fahatsiarovana ny Hosainy ihany koa ny atsika mipita tanatin'ny lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny finoana silamo izay hatrany. Atsika fahatsiarovana isan-taona amin'ny fahafolon'ny volana Muharram, volana voalohany amin'ny calendrier islamika. Ny fanaovana vonomoka ny fianakavian'ny mpaminany Mohamed tao Karbala tany Irak natao izao ho fampisehoana ny tsy fankatoavana sy ny famonoana amin'ny fomba feno abibiana ny zafikely ny mpaminany. Ndeha rahantsika ny antsipriany mahakasika izay. Etsika fahatsiarovana isan-taona amin'ny fahafolon'ny volana Muharram, volana voalohany amin'ny calendrier islamika. Ny fanovana vonomoka ny fianakavian'ny mpaminany Mohamed tao Karbala tany Irak. Natao izao ho fampisehoana sy tsy fankatoavana ny famonoana amin'ny fomba feno abibiana ny zafikely ny mpaminany. Naharitra 10 andro ny fankalazana ary nofaranana tamin'ny fidinana an-dalabe izay nataon'ireo mpino silamo sita teto Morondava. Avelantsika eny makasika ny tontolon'ny finoana iny fa faritra maro manerana ny nosy amin'izao no ahitana andiam-balala morongatra. Andeha rahantsika ity horonan-tsary tao anaty tambazotra serasera ity tany Tsivorokely Ambondro district Nios maneho izay firongatry ny valala eto amintsika izay.
mitodika any amin'ny fohy be famongorana ny valala eto Madagasikara no masony mpanara-baovao amin'izao fotoana izao fa maninona ny fohy ireny valala ireny raha misy ny famendrahana atao isan-taona izay efa fomba fiasa fa iny ihany koa ny antsika vetivety misento ato anatin'ny dokam-barotra etsika miampita ao anatin'ny tapany faharoa ho an'ny fahampahalalam-baovao amin'ny Cool TV amin'ny ity anio ity. Avec la fibre de Yas, faire plaisir n'a jamais été aussi facile. Et oui, jusqu'au 30 septembre, pour l'achat d'une offre fibre home, gagne une offre fibrine en cadeau pendant 1 an. À offrir à tes proches. 1 an, 12 mois, 365 jours de fibre optique sans rien payer. Faites-leur plaisir. Connectez-les aussi dans ce vidéo Yas Store. Enfin, rentre vite, t'as compris. Broxelisi. Ino? Broxelisi. Ino koa malisy zany? Boisson vaovao mampatanjaka. Misy energy drink de misy cola. Mety amindry sady mety amilay. Ino agnarany? Brox. Mahazonga. Yeah, mahazonga. Zay mila boisson. Mahazonga. Yeah, mahazonga. Zay mila boisson. Mahazonga. Mahazonga. Zay mila boisson. Mahazonga. Yeah, mahazonga. Ame baron. Brox ayan. Cosmos se déplace à l'intérieur de la City Event à côté de Super U. Plus spacieux, plus de choix pour mieux vous servir. Électroménager, meubles, TV, audiovisuel, téléphonie, fitness, décoration, outillage, instruments de musique et bien d'autres encore. Ne ratez pas notre offre spéciale ouverture du 10 au 13 juillet. Avec des remises allant jusqu'à 50% sur certains produits uniquement à Cosmos La City. Vous avez bien entendu, jusqu'à 50% de remise sur certains produits. Et c'est uniquement à Cosmos La City Event à côté de Super U. Cosmos, votre partenaire de confiance. Salamadoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tiany bibikely io a. Tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolo-tsihy amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatafy soka. Mora diovina sady tsy matahotra rano. Nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique. Le mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refzetine. Cherchez-vous un travail d'avenir dans les call centers? Voulez-vous connaître ce métier innovant en pleine évolution? Cet événement est fait pour vous. ZRK Event organise le salon de la relation client et des centres d'appel le 7, 8, 9 juillet à l'Alliance française à Davamam. Rencontrez plus de 30 entreprises et centres de formation et décrochez un emploi. Au programme, speed recruiting et entretien d'embauche sur place, exposition, conférences avec des professionnels, formation, sponsor, Connecta, partenaire, Nacor Solutions, ProContact Madagascar, Skills Euphonie, partenaire média, Cool TV, Cool FM. Venez avec votre CV, PAF, 1000 arrières. Mbola terina trany ny araba tompo lasy tompo vavy tonga soa anatin'ny tapany faharoa ny fahampahalalam-baovao. Tontolon'ny fiompiana no andeha anokafantsika izay tapany faharoa izay. Efa manomboka hita eto amintsika ny pôle d'ornement izay akoho izay miavaka sy tsara tarehy avy any Eropany. Manomboka amin'ny Iraetsy ka hatrany amin'ny roa tapitrisa ariary ny vidiny zanany. Hoy ny tompony ndraikitra feonivon'ny ferme de Bena.
azo ompiana tsara eto Madagasikara izy ity ary tsy misy fahasamihafana loatra amin'ny fiompiana akoho gasy ny fiompiana azy raha ny fanazavana Eloagabin no mitondra ny Antsipriano makasika izay. Karazana akoho maro no hita nandritra ny festival fampidiana akoho no karakarainy akoho teny Ampefiloha. Anisan'ny afaka tamin'izany ny poule d'ornement. Ity karazana akoho ity izay tsy mbola fahita firy eto amintsika fa any amin'ireo firenena Européana no misy azy. Antony nanaovany la ferme de bena fampirantiana ampahafantarana ny mombamomba nyreto akoho tsara tarehy ireto. Festival natokana ho an'ny fampidiana akoho la fa izahay manokana manao fampirantiana karazana akoho antsoina hoe poule ornementale zany ireo akoho haingo tanàna akoho tsy fampiady zany fa karazana akoho tsara tarehy atao haingo tanàna. Ankoatran'izay ety hetsika ity koa dia hetsika natao tolo-tanana ho an'ireo ankizy sahirana tsy manana akanjo dia ny vola rehetra voangana eto dia entina hividianana akanjo sy hanampiana ireo ankizy sahirana. Maro ny olona tonga nitsidika ary hitako izay moa zany le tanjony satria fampirantiana izy ampahafantarina ny olona misy karazana akoho hafa ihany koa nge afaka atao haingo tanàna mahafinaritra fa tsy le mahazatra antsika foana dia izay no hitako tena nahagaga ny olona tonga teto na dia betsaka raha tsy nanam-po izy an'izao satria festival fampidiana akoho izy fa nohon'izay tonga teto izy dia nahita zavatra hafa dia misy karazany maro ity akoho ity azo ompiana tsara amin'ny faritra eto Madagasikara. Tsy misy fiavahana loatra amin'ny akoho gasy ny fomba fiompiana azy eo anelanelan'ny ray hetsy ka hatramin'ny roa tapitrisa ariary ny iray amin'ny zanany raha ny fanazavana. Manomboka eo amin'ny ray hetsy eo mahazo zanany hatrany amin'ny roa tapitrisa misy arakarak'le karazany sy le arakarak'le rasy moa zany tena marina. Amin'ny ankapobeny tsy tena misy zavatra hoe mampiavaka be loatra amin'ny tamin'ny akoho fa fanazany raha mila amin'ny akoho tsy aveto toerana azy izay fa nafarana avy any ivelany dia mila mitaky fikolokoloana kely manokana izy zany fa tsy tena hoe misy zavatra be miavaka akory. Tsy misy sakafo mampiavaka azy fa sakafona akoho hita eny amin'ny rehetra eny dia hohaniny daholo mety foana zany tiako tenenina fa tsisy hoe sakafo spesial. Misy anarany na misy rasy manokana daholo arakarak'le akoho. Samy manany azy daholo ireo akoho rehetrarehetra hitanareo ireo. Ohatra misy zany hoe Wyandotte, misy Brahma, misy Sebright, misy Sabelpot, misy Pekin. Be da be ohatra izay tantsaiko izay. Matetika zany pays européenne ny akeny ankabetsahany misy Allemagne, Belgique, Turquie ohatr'izay. Hatramina tongavany ity karazana akoho ity teto Madagasikara, maro ireo resy lahatra tamin'ny endriny ka nanjifa sy efa nanao famandrihana ho hiatrany ny fanazavana fa hafinaretana atao haingo tanàna sy zaridaina amin'ny ankapobeny no nosafidiana ny mpanjifa ny poule d'ornement. Eo ny endriny miavaka fa azo hohanina ihany koa ity karazana akoho ity hoy ireo mpiompy. Mahakasika ny tontolon'ny ady amin'ny eritreritra, mbola sarotra ny ady atao amin'ny eritreritra mifototra amin'ny mahalasy ny mahavavy eto Madagasikara. Hoy ny avy ao anivon'ny FSA na ny Association des Femmes Samaritaines antony na tonga azy ireo ny roso tamin'ny atrikasa ho fampahafantarana bebe kokoa sy ho fanamafisana ny fanetanana makasika izay. Entsora soary malala. Malona ireo erisetra mianjady amin'ny vehivavy na ny lehilahy enina ireo ankizy azy eto Madagasikara dia isy ny tetikasa izay karakarain'ny fikambanana FSA na ny Association des Femmes Samaritaines ho fiarovana sy fisorohana ny erisetra mianjady amin'ireo vehivavy na ny lehilahy. Tanjona ny anamafisana ny fahafahana misitraka fahasalamana sy izo ara-pananahana, fizarana traikefa ary ampihena ny erisetra araky ny fanazavana. Tafiditra ao anatin'izany erisetra mifototra amin'ny mahalasy sy ny mahavavy eo amin'ny tanora sy ireo marefo voahidikiliky. Atrikasa mikasika ny erisetra mifototra amin'ny mahalasy mahavavy. Setra sosialy ny teo dia hoe tamin'ity tanjona ny atrikasa teto zany dia hoe mahay mamaritra ny atao hoe erisetra mifototra amin'ny mahalasy mahavavy. Kisa maizimaizina amin'ny olona zany le hoe inona moa zany dia mahafantatra ny toerana anatanterahana ny asa dia mahalala ireo karazana erisetra sy ireo vokany ary ireo sampana mandray an-tanana dia mahafantatra koa ireo zo fototra sy sata momba ny zon'ny vehivavy amin'ny fahasalamana eto Madagasikara. Mbola maro tepika tsara ho fantatra mahakasika ny atao hoe erisetra izay hita fa tsy mbola voafeto amintsika ka natao ihany koa izao atrikasa izao anamafisana ny traikefa izay efa nanany tsirairay. Tena ny erisetra amin'ny anaran'ny fanamafisana ny traikefa izay nanany zareo ohatra fotsiny hoe ny fampahafantarana hoe inona moa zany erisetra mifototra amin'ny malana amin'ny mahavavy zany satria mety misy olona mpanao an'izany na hiaran'izany any anivon'ny fiarahamonina nefa sy mahafantatra izy hoe kay erisetra mifototra amin'ny malana amin'ny mahavavy adika amin'ny teny français na VBG ny mahazo anazy ka ny fahafantarana an'izay
dia manamaivana zany hoe misoroka sahady amin'ny lafiny herisetra. Faharoa manaraka an'izay a mba fantany zany hoe aiza no alea raha ohatra ka misy an'izay tranga zay fa sy miandry maty le olona zay vao mifampimenimeny eo sika mianakavy. Zay zao a dia efa tafiditra ao anatiny indrindrandrindra ny fanovana ny toesaina isika mpisehatra aloha mba hialana amin'ny fanomeza siny hoe rehefa niala teto ampy dia nandeha ary dia nandeha ary dia lasa nylesiny ary rehefa aveo satria manao ny asany tsirairay dia mieritreritra hoe niteto aminany teto ny marina. Maritra sy volana ity tetika azy ity ary faritra efatra eto Madagasikara no misy azy. Raha ny fikambanana réseau FSA sy ny L'Oréal ary ny Médecins du Monde na ny MDM sy ireo tompon'andraikitra ara-panjakana eto Madagasikara ary avelantsika ny lafim-baovao mahakasika ny VBG iny fa hiditra eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Ny trangana tondra-dranomahery vaika nahafatesina olona hatrany amin'ny 50 tany Texas États-Unis. Voatsikerany manampahefana mafy ny sampandraraha misahana ny famantarana ny toetrandro nasionaly tany antoerana satria tsy nanome fampahafantarana ampy momba ny amafin'ny rotsakorana izy ireo mba ahafana miomana mialoha. Ny rotsaka tao anatin'ny efatrora monja mantsy ny orana izay tokony latsaka mandritra ny efa-bolana raha araka ny afanazavana. Isan'ny fanakianana tamin'izany ny tsy fanomezan'ny meteo vinavina mialoha ny zavatra hitranga sy ny tsy fahampin'ny fanairana manoloana ny hiatrena ny loza. Mety afara amin'ny adevitra ara-politika izany satria noferan'ny fitondrana ny tetibola sy ny fitaovana ireo sampandraraha ny toetrandro any an-toerana hoy ny fitanteram-baovao avy any États-Unis. Iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no etsika manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity. Isarony ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitaha fary ho amin'ny manaraka indray. Poisson vovant mampatanjaka. Brox nous a présenté Ny vava. Salama tompoko. Tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Nous a présenté Ny vava. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Nous a présenté Ny vava. Pour vos séjours à Majunga, rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge. Une étape de rêve à Madagascar. Nous a présenté Ny vava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.